Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Tsara ny miandry ny famonjeny Jehovah amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Amen. Ivavaka isika toa. Ray zanaka fanamasina tsara indrindra, miankohaka manoloana ny falebiazanao sy ny fahamasinanao. Amin'izao maraina izao ary manome voninahitra ny anaranao, masina indrindra, alfa sy omega. Saotra amin'ny tombonandro pahavelomana mbola nomenao, manay tsirairay avy izay tsy iza fa firenena mpanota, zanaka mpanao ratsy, taranaka tsy mendrika, manantona anao ankehitriny. Saotra anao zahay iray malala, satria tanteraka tokoa ilay teninao, fa ny famindramponao no tsy nala ny ritranay. Saotra be da be tompoko, misy saotra indrindra Jesosy. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ray malala anao natonana ianao ankehitriny. Amin'ny fanetretena feno, nandadizy anay eto ambany tongotra masonao. Mangatana ny famindramponao, satria tsy mendrika na iantso ny anaranao anizahay izao. Tsy mendrika na hanonona tonom-bavaka eo anatrehanao, satria tahaka ny fahavetavetana eo anatrehanao mantsy. Ny vavaka izay sandratry ny mpanota eo anatrehanao. Kanefa teninao milaza fa izay manantona anao tsy mba misy olavinao, koa manetry tena tompo, sasao amin'ny ranao madio tompo, mafakeloka isa maraina handray ny famindramponao. Meo anay ny teninao ampahery anay. Meo anay ny teninao fantaranay ny marina, satria ny teninao fanilo ny tongotray sy fanazavan'ny lalanay. Ka io ny teninao Jesosy io, manompo tsy mahasoa no tinendrinao isaran'izany. Tsy izao anenoen'ny olona Jesosy, fa aoka tompo ny fahamarinanao no voambara sy voalazako. Mankasitraka Jesosy, hoderako mandrakizay ny voninahitrao. Amen. Mbola tombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana, fomba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny teny fampahirizana izay hozaraina amintsika amin'ity maraina ity dia hojerevantsika ny filazantsara Jesosy Kristy tompo araka ny Lioka. Lioka toko fahaenina, andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Rehefa hita izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy eloina ianareo, mamela dia mba havela ianareo, omeo dia mba omena ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka mihoatra no omeny ho ao ampofonareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy ka nanao hoe: ny jamba va mahataridalana ny jamba, tsy anjeran'akato va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo izay eo amin'ny mason'ny rahalainao, nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalainao hoe: ry rahalahy, aoka esoriko ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay dia ho hitanao tsara ny any esoranao ny sombokazo eo amin'ny mason'ny rahalainao. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany teny no enotsika izany no mitarika antsika amin'ny lohateny hoe: famindrampo ny sitraky ny tompo, fa tsy fanameloana.
Tiany Jesosy hanaka an'Andriamanitra iray mpamindra fo ny mpianana sy ny mpanaraty azy. Ka afitra farany mafy tokoa hanana an'izany toetra tahaka azy izany. Fiteny hentitra no entiny mampirisika azy ho amin'izany. Ny toetra anankiray izay hitan' Jesosy iavahan'Andriamanitra, iavahan'Andriamanitra amin'ny hafariavana dia ny famindram-pony. Tsy piny misongadina mihitsy io. Feno antra mantsy ny fon'Andriamanitra. Voto famindram-pony fon'Andriamanitra. Azany nahatonga azy milaza hoe, aoka ho mpamindra fo ianareo, tahaka an'Andriamanitra rainareo mpamindra fo. Toetra sarobidy miseho amin'Andriamanitra azo mantsy izany. Koa ny fanetretena no ahaizana mamindra fo ry havana. Misy foto fampianarana mihitsy ity teksta noenotsika ity. Hoy izy tamin'ny voalohany hoe, izay mitsara ozy dia tsaraina, izay mamela dia vela. Famelan-keloka mantsy dia anjaran'ny fanahy mahay mamela heloka. Maro ny olombelona izay andevozy ny faharatsiana ka mitana sy mitahiry heloka be amin'ny namany. Ny olona izay manana toe-po tahaka izany no tiany Jesosy hahatsiaro tsara ny tsy fihetezana izany fitan-keloka izany. Manameloka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Mifandray be dia be amin'ny didim-pitiavana mantsy ity teny ity. Hoy tokoa ny tenin'ny Tompo hoe ny fitiavana manarona heloka be. Ary izay tsy manam-pitiavana dia tsy mba mahay mamela heloka. Andriamanitra ry havana dia mamela heloka ny olona rehetra izay mibebaka marina amin'ny heloka vitany. Koa takiny bebaka isika tsirairay avy. Mba handraitratsika ny famelana ny helokontsika. Raha tsy eo mantsy ny famelan-keloka dia tsy misy famonjena. Azanona nolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana mba handray an'izany famonjena izany isika ka nafoy ny rany ho anasany ny heloko sy ny helokao. Ka rehefa voavela heloka isika dia mahay ihany koa mamela heloka ny hafa. Fadina ry havana malala amin'ny fiainana maha-kristiana ny toetra ny atsara velatsy. Toe-po ratsy io, mahavoafady io, ary mahasampona ny fiainana kristianina mihitsy izany hoe fiatsaram-belatsy izany. Tsy ekena koa ny mamela heloka amin'ny olotra fotsiny, fa tsy maintsy mamela heloka amin'ny fo tokoa. Tahaka ny tavy fanangonana rano maloto mantsy ny fo izay tsy mety mamela heloka ka miaratsy fofony, mihamaimbo hatrany hatrany. Koa ny oary ny teny Tompo milaza hoe, mamela dia mba havela ianareo. Ampahafantarin'i Jesosy fa ny asa soa nataon'ny kristianina dia misy valiny avy hatrany. Ny apôstôly Paoly dia namporisika antsika hoe aza ketraka hozy izy amin'ny fanaova-tsoa. Jesosy ilay modelintsika dia nanao soa mandrakariva, nanasitrana tsy nianto izy, hatramin'ny nanombohany ny asa dia tsy nisy izay tsy nanaova ny asa mahafinaritra. Nanasitrana izy ho aho, nampisotro ny mangetaheta izy, raha voakapa tamin'ny sabatra aza ny sofiny malikoa dia nositraniny na dia hitany ny ariary aza fa fahavalony andeha hanambotra sy hamono azy. Jamba mantsy ny ry havana malala, ny kristianina tsy mba manam-pitiavana, tsy mahay mamindra fo, tsy manana fahavononana hanao sy hanome asa-piatrana amin'ny fomba maro samihafa rehetra. Ny tenan'ny kristianina izay manana izany toetra tsy mivonoka hanao soa izany dia tsy mahazo manantena ny amin'ny famonjena. Nahay ny tsara ny toetry ny hafa mantsy fahiny ireo fariseo, ireo mpanora-dalàna sy ireo sadoseo, fa zao kosa tsy mba nahay nampiseho toetra tsara, toetra feno ny manodidina azy. Ary misy koa ny kristianina manana
An'izany toetra ny fariseho sy mpanoradalàna ary sadoseo izany ankehitriny. Mivonoka ampiseho ny toetry ny hafa no mahamaika azy. Mitsikilokilo fotsiny ny ataony hafa mba hitady izay hitsarana ny namana. Ny mitsikilo tena nefa ry havana, ny tena toetra izay takiana sy tadiavina hanany amin'ny olona izay te hanaraka an'i Jesosy marina. Raha misy olona tsy miditra amin'izany lalana sy tarigetra-piainana izany, dia ambaran Jesosy mazava fa tsy mendrika ho azy mihitsy ho izy, araka voalazan'i Mateo 5:2-20. Tsy afaka mitory ny famonjena amin'ny namako sy amin'ny namanao izao sy ianao, raha tsy efa voavonjy aloha, izany hoe mahafantatra marina tokoa fa aiza ianao Jesosy. Tsy Jesosy fantatra anarana fotsiny, fa Jesosy miasa ato anatin'ny foko sy ny fonao, ka ny fananako sy ny fanananao amin'ny Jesosy no misakana aiza ianao, tsy mba ho mpitsara namana fa ho mpitsara tena tokoa aloha. Raha mahay mitsara tena isika ry kristianina, dia tonga olona mivoatra ho amin'ny fiainam-baovao, ho ny sain-dratsy sy ny asa ratsy, dia misakana ny fiainana kristianina tsy ho tonga lafatra velively. Ny tsy fisian'ny fivoarana ao am-po ho tonga olon'i Kristy no andro lehibe hita mivaingana amin'ny fiainana kristianina, mitambositra ka manjary tsy mahavoka tsoa mihitsy amin'ny fiainam-panompona. Maso mahiratra mantsy ny fiainan'ny olona voavela eloka. Mazava tahaka ny masoandro mibalika ny andro lohataona ny fiainan'ny fanahy voavela eloka. Koa ny kristianina tsara fo rehetra dia miezaka hanatanteraka asa tian'i Jesosy, izany no ataonsika endreny ary ikelezan'ny aina andro aman'alina. Tsy manana anjara amin'ny fampisehoana ny otany namana isika izay mpianatry ny Tompo sy mpanaradian'i Jesosy, fa tokony kosa hampianatra, hananatra ary hivavaka indrindrandrindra ho amin'izay mety olona iverintsika fa resy sy lavo. Raha mahita ny namantsika manao izay mifanohitra amin'ny lalan'i Kristy isika, kanefa mody mijery fotsiny dia meloka tokoa ry havana. Enoy ny teny tao amin'ny Ezekiela 3:30-5. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty amin'ny fahotanao ianao, nefa raha manao izany ho fitsarana sy fanamelohana ny raha alahintsika isika, dia fihetsika manameloka antsika izany ry havana. Koa aza malaky mitsara ary isika sy mijery ny asan'ny namana hanamelohana azy tsotra izao. Aza entina hanamelohana ny namana ny fananarana mafy izay ataontsika, eny mianatra izay ataontsika. Fa hoy ny Tompo, aoka ho mpananatra tsika fa tsy mpanameloka. Aoka ary ho mpamindra fo isika tahaka ny raintsika mpamindra fo. Azy rery ny voninahitra atsika ny fitiavan'i Kristy. Aleluia, amen. Andohalika isika hivavaka ry havana. Jesosy Tompo malalo, misaotra amin'izany teninao izany. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mpamindra fo ianao, ary tsy mitanisa ny adalanay. Mbola mamela eloka na isan'andro isan'andro, manatanteraka ilay teninao isa-maraina hoe, famindram-po no omeko anareo. Misaotra anao Jesosy malalako amin'izany fitiavanao izany. Misaotra Tompo, amin'ny mbola hitaonana ianao hanana ny fonao mangorakoraka ny hafa. Hanana ny fonao ho tia ny hafa, fitiavana agape, tsy mila tambiny. Fitiavana ihany koa mangorakoraka ny mpanota, namanay izay manodidina anay, mety heverinay fa latsaka ao anatin'ny fahalemena sy ny fahotana. Mpianaro izay ho tia mandrakariva, na dia ankahalaina aza Jesosy, dia mamindra fo aminay Tompo, raha matetika izay tsy mba manana an'izany fonao izany. Tsaratsara ny hafa Jesosy. Matetika koa izahay mety manana fo laintika
mety hoe mamela kanefa Jesosy mbola mitaniry, mitahiry Tompo biby ratsy ao anatin'ny fonay aho, ratsy sy mandrakariva tokony fisainan'ny zanak'olombelona. Kanefa Jesosy io, tonga ianao, tsy hanamelo ka fa hanafaka anay. Fa ao izay tsirairay avy izao Jesosy, manomboka ny mpitory filazantsara anao, izay nofidinao isaran'izany teny izany. Ary izay tsirairay avy Tompo, maheno an'izany fampianaranao izany. Andriamanitra fitiavana ianao, ampianaro izay ihany amin'ny fiaina amin'ny fitiavanao mandrakariva Jesosy malalako, ka tsy haka ny toeranao ho mpitsara, fa haka kosa ho teny toerana ho mpamindra fo sy ho feno fitiavana mandrakariva. Dia ho voninahitry ny anaranao Tompo ny maha kristianina marina anay, ho voninahitry ny anaranao rery ihany Jesosy eo ny maha antony mpisinay amin'izao fiainana izao. Tanjonay Jesosy hiara-tsambatra aminao, handova ny lanitra. Eny, hiara-toetra aminao mandrakizay raha tonga ny fotoana ialanay amin'izao fiainana izao. Kanefa dia ny vitanay etỳ tany no hitsaranao anay amin'ny andro farany Jesosy malalako, ka mbola misy fotoana ny bebanay ka sio ny fonay. Tsisy hanamary-tena na dia iray aza Jesosy, hanetry tena mandrakariva eo anatrehanao, ka hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanao, hiova fo, hanana fitiavana, hamindra fo tahaka anao. Dia misaotra mpanjaka o, mankasitraka Kristy malala o. Raiso ary ny fitahiana, mitsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, avy any Nazareta manao hoe, hitahy antsika ny Jehovah ka hiaro antsika. Hampamirapiratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hamindra fo amintsika. Hanandratra ny tavany amintsika lalandavany Jehovah ka hanetsika fifaliana sy fiadanana. Eny, aoka tanteraka amintsika tokoa ilay tenin'ny Tompo amin'ny tiany ity hoe, aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Azy rery ny voninahitra, antsika ny fifankatiavana, ny fandeferana, ny fanetretena. Haleluia. Amen.